ilay fitsipiky ny filazana voalohany ny bokyny Genesisy fototry ny fahaminanina. Izany no anasana antsika indray amin'ity maraina ity manasanao ampitiavana. Fa le miarabantsika rehetra tafahona somatsara indray amin'izao maraina vaovao izao. Tsapa ny fitantanan'Andriamanitra, tsapa ny fitiavany, ary samy resilahitsika fa ny famindram-pony no tsy nalandritrantsika ka dia manolotra ny fifampiarabana na trarantsika izao maraina vaovao izao. Ny fiadana tompony tononona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao. Dia ry araka ivavaka isika milohany andiniantsika izany teny izany. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay indray ka afaka miaraka mianatra, miaraka mandinika ny teninao izahay rehefa no tantaninao nandritra izay alina mangina izay. Mamela tompo ny elokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mitahihany koa ireto mpiara-mandinika amiko ireto, aoka mba samy ambany fitantananao ny fiainana tsirairay avy. Kehitriny ary mangataka ny fanenao masina izahay mba hitarika izao tinidinika izao, ny vavaka tononona sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ry mpiara-mandinika namana isany, ampifaliana mandrakariva no iaonantsika amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ny dinika mpanaovantsika dia le hoe ilay fitsipiky ny filazana voalohany. Iarava malala isika fa ny taranja fianarana rehetra dia manomboka any amin'ny lesona voalohany. Ary ny lesona voalohany iny no mitarika ho amin'ny fandinihana sy ny lohahevitra rehetrarehetra amin'ny manaraka. Izany hoe ilay lohahevitra voalohany na ilay taranja voalohany io no mahafoaka ny foto-kevitra ankapobeny manan-danja rehetra. Izany hoe iaingan'ny fianarana lalindalina kokoa irosoana ho amin'ny manaraka rehetra. Dia tahaka izany koa rehefa mamaky ny Baiboly manontolo isika dia hita fa manana lesona voalohany taranja ankapobeny koa Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny bokyny Genesisy izay ao no ampidirany mandrakariva, ampidirany tsy moramora ny amin'ny drafitry ny famonjena izay mba amonjena antsika olombelona. Ary izay fomba an'Andriamanitra izay no lazainy hoe lalan'ny filazana voalohany. Lalan'ny filazana voalohany izay ahafahantsika mahita lamina amin'ny fandinihana ny Baiboly na fandinihantsika fiarahantsika mianatra ny faminaniana ao anatin'ny Baiboly. Ka dia ampitomboan'Andriamanitra tsikelikely ny fahalalana, omen'Andriamanitra tsika tsikelikely arakaraka ny fandehan'ny fotoana ka atombony amin'izay ny fototra izany, izany hoe atombony amin'ny lesona voalohany ary tarihiny hatrany hatrantsika mandra-pahatonga antsika atakatra izay tian'Andriamanitra ambaro. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko voalohany Petera voalohany toko voalohany ka azafady Petera faharoa toko voalohany ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary manana teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara fa toy ny jiro mahazava ny amin'ny toerana maizimaizina izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro mandeha kelikely. Fa ny ilaina amintsika dia zao tsy maintsy miainga any amin'ny fototra isika. Inona ary lay fitsipika, inona lay filazana voalohany izay tokony ho tazontsika raha andinika ny tenin'Andriamanitra isika, raha andinika ny faminaniana isika. Dia andeha ho jerevantsika ny voalaza amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia toko faha-20 ka vakintsika manomboka amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Zao no voalaza le teny manao hoe maina ny ahitra, malazo ny vonona satria tsofo ny fofonain'i Jehova iry. Eny ahita tokoa ny olona, maina ny ahitra, malazo ny vonona, fa ny tenin'Andriamantsika dia aharitra mandrakizay. Aharitra mandrakizay. Zao no fanamafisana ambarany bokin'ny Malakia, ampaminany Malakia toko
Malaky atoko fahatelo a ka vakitsika amin'ny andininy fahenina dia mivaky toy izao amin'nara Jesosy manao hoe fa izao Jehova dia tsy miova. Fa izao Jehova dia tsy miova. Ary zao no ambarany Paoly eo amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo a. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo. Dia zao no lazainy manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha ireo vaky teny antelo reo ry mpiara-mpidinika namana isany no dinihana dia zao. Ny fitsipiky ny filazana voalohany dia mitarika an'saitsika manao hoe maharitra mandrakizay ny ten'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra. Marina fa nandritra ny 510 taona tany ho any no nanoratan'ireo mpanoratra misy efapolo mahery ny Baiboly. Boky misy 900 tsy misy ny fanohatra. Ary ao anatin'izay manomboka hatraty amin'ny Genesisy ilay taranja voalohany ka hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy misy fifanoherana na dia kely aza. Ary ahitantsika fa tsy miova Andriamanitra. Tsy miova ny ten'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Fa ny zatra mampalahelo am'izao tontolo moderna misy antsika izao dia izay heverinao fahamarinana fa tsy ny tena fahamarinana no tena resahana betsaka. Izay heverinao fahamarinana tia angamba ohatran'ny fahamarinana dia io no dinihana fa tsy ilay tena fahamarinana satria heverina fa ho zavatra azo ovana sy miovaova ny fahamarinana. Ry mpiara-midinika namana, tsia na manetoy n'inona aza ny vanim-potoana na inona ny toezatra mitranga eo amin'ny fiainana, ny fahamarinana dia mijanona ho fahamarinana satria ny fitsepiky ny filazana voalohany dia manao hoe tsy miova Andriamanitra. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia le fahamarinana mihitsy no mampiahiahy ny maro. Eny fa na dia ny tontolo kristianina aza dia lasa miahiahy ny tena fahamarinan'Andriamanitra any ka izay heverinao fahamarinana no dinihana sy resahana betsaka fa tsy ilay tena fahamarinana. Re mpiara-midinika namana, rehefa mamaritra ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy miova hevitra izy. Rehefa manomboka mampianatra fahamarinana anankiray ny vahoaka ny Andriamanitra dia azo antoka fa na dia atao hoe miverimberina aza ny fitsipika na ny lohahevitra mifandraika amin'izany ao anatin'ny Baiboly, na toy inona ny halavan'ny feim-potoana, halavan'ny fotoana izay andanan' izany tantara zany, tsy miova. Fa rehefa marina dia marina, ary rehefa taty amin'ny Genesisy aza dia tsy miova izany. Ry mpiara-midinika namana, tsy mampiova ny heviny na ovinana ny fotoana lalovany tenin'Andriamanitra. Zay le fitsipika voalohany. Ny fitsipika ny filazana voalohany dia milaza amintsika manao hoe tsy miova Andriamanitra. Koa ilaina ary zany matakatra manana fahatakarana tsara ny bokin'ny Genesisy rehefa mandinika ny faminaniana isika. Ny bokin'ny Genesisy zany dia ilainao ny mandinika azy satria mitahiry an-tsaina ireo fahalalana no men'Andriamanitra antsika izany satria ao no hanazavana voalohany ny drafitra ny famonjena izay manin'Andriamanitra ho an'izao taranaka izao. Koa amin'ity androany ity ary ny antso iantsona antsika rehetrarehetra dia hoe andeha re anaika ilay Andriamanitra tsy miova isika. Andeha re raha samy andinika ihany dia andao ilay tena fahamarinana maharitra mandrakizay no dinihana fa tsy izay heverintsika fa ho fahamarinana. Andriamanitra ny anampy antsika. Andriamanitra hitarika ny fiainantsika tsirairay avy ka hahatonga antsika hifikotra amin'ilay tsy miova ilay maharitra mandrakizay isika. Ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao androany, andeha hamakivaky ny asa aman-draharaha, ny fianarana sy izay rehetra tokony ho tanterahantsika androany dia miantehera amin'ilay tsy miova dia Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mpamonjy antsika. Ny ahitantsika an'izany dia manomboka ny mitaranja voalohany dia ny bokin'ny Genesisy zany dia mandeha tsikelikely mandrapatonga ny fitarikano izy miposaka amin'ny tsirairay avy. Ny tombony hombanao, ny tombony hitahy anao ka dia mametraka indray ny mandram-piaona vetivety ho antsika mpiara-midinika namana izy. Niaraka hivavaka antsika ankehitriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitra,
misaotranao izay no ny fitiavanao anay ka nanomezanao anay ny teninao tamin'ity androany ity ka nampafantaranao anay fa ny fitsipika voalohany tokony hafahany mandinika ny teninao dia ny fahafantaranay fa natoinona fahalavan'ny fanim-potoana sy ny toejahatra lalovana dia tsy miova tsy manova ny teninao reny rehetrarehetra reny fa rehefa fahamarinana dia fahamarinana fa tsy verina fahamarinana no andeha ho resahana betsaka fa le fahamarinana izay avy aminao ihany koa dia mitahia ry anay mitahizo ampiara-midinika amiko izao ny vavaka dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anara Jesosy irery ihany amen.